ny ministry ny tanàna vaovao dia manery isan'andro asorony tranonareo raha tsy zany dia izay nandrava azy raha fa tsy horavanareo ny tranonareo fa izay nandrava azy tenareo miantoka ny landrety mba afaka fito amin'ny herinandro io ande zany meteza ianareo tompoko meteza mitoerana vahoaka mahantra vahoaka matsinika daholo ireo manodidindreo tsisy mpanan-karenindreo tsisy mpanan-karenindreo tompoko ifonanay aminao andre matofolo azarodana ny tranonay azarodana ny tranonay azarodana fonzay azarodana tompoko trano manodidina ny 300 sy tany amany hektara no kasain'ny fanjakana laina izay voakasika amin'ny fanatanterahana ny tetikasa fahantarana ny lalana mampitohy ny tsara sotro Ivato izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa Lakiarivo. Terena ankolaka ireo mponina voakasika eny Ivato hiala amin'ny tranony ao anatin'ny fotoana fohy saingy tsy manaky izany reto mponina ireto raha nambaran'izy ireo naritra ny fampiatsoana mpanao gazety nataony androany. Taorian'ny fahavitan'ny lalana tsara sotra Ivato dia efa nisy ny fangatahana anorina trano nataon'izy ireo teo anivon'ny komuna Ivato ka lavin'izy ireo ny filazana azo nanao fanorenana tsy ara-dalàna. Ny zavatra misy zany dia hoe atao quatre voies ty lalana ity. Io zany ny tena mba hoe efa tamin'izany l'historique teneniko efa tamin'izany saika atao 4 fa efa niaraka tamin'ny vahoaka mpitondra hoe tsy impossible anaovana an'izy be da be loatra le zavatra rava dia mba mangavo zay mangavo mihitsy hoe vahoaka mba ho raisina izay hitahita amin'ny vahoaka zay fa tsy impossible fa tena tsy mety amin'le vahoaka zany le fandavana ny zavatra efa mipetraka satria ny zavatra napetraka araka ny teniko teo tsy misy illicite mihitsy ny eritreretra zany dia hoe tsy maintsy atao ohatrany hoe illicite ireo zavatra reo nefa dia araka ny teniko teo misy taratasy ara-dalàna ka dia fianakaviana Anarivo ny monina manodidina nyity toerana kasain'ny fanjakana Ravaina antarana ny lalana tsara sotro Ivato ity ka tafiditra ao anatin'ny tetikasa Lakiarivo. Tanàna 20 metatra miala amin'ny arabe mianga eo Ivato hatrany Sotapomba no tafiditra ao anatin'ny fandravana hoy ireto mponina ireto izay manana taratasy ara-dalàna izy ireo. Tsy manohitra ny tetikasa pampandrosoana kasain'ny mpitondra fanjakana atao ireto mponina ireto raha nambaran'izy ireo saingy nangatahany kosa ny amindranany tetikasa any ambadiky ny toby miaramila eny Ivato izay tany mpanjakana malalaka afaka nitanterahany ity tetikasa ity. Somary mitsambikina kely sady sosialy ihany koa tsy tsiaritra hoe io zao etsy Ivato hoe le resaka Lakiarivo hoe tena 300 trano oravana dia tsy no mandeha ny karazany azaravana kosa ny tranonay enjana lay zava-misy fa asa hoe mba hien'ny fitondram-panjakana hoe tsy any anaty ilay fanaganana fotodrafitrasa sy tetikasa-panjakana sy ireo lazaina vafa-pandrosoana fa ny anaty loatra hoe amboletra sy tsy misy fijerenany maha-olona dia ohatrany isy olona tranga tahaka an'izany avokoa etsy any Tanamasoandro ery amin'ny fanamboarana ny laka Ivato ny resaka autoroute ihany koa mbola betsaka ireo hoe zavatra tsy dia mampitovy hevitra tsy resaka hoe fanoherana ny resaka tetikasa-panjakana so raha hoe resaka fampandrosoana fa ilay ohatrany amboletra sy miravitanana aloha ny olona satria izany jery vaovao ary manaraka ny pejin'ny Top Radio sy ny titandrazana fa tena miravitanana ny fanontaniana mipetraka aza moa to amin'ny Top Radio to dia hoe tena tsy hisy tambary tsony eto Antananarivo atsoatsy raha jery moa iny amin'ny Soamanandariny sy ny Ambomahitsy iny zao efa misy an'iny lalan'ny bypass makany efa izy tsony aloha zany aloha ny famokarambary eny tanàna eny dia io koa zany zao dia ohatratra ihany koa rehetra zany zany azy aloha dia mitaraina ny olona tena mitaraina ny olona fa ngamory zara tsisy fepetra mihitsy ao anatin'izy io inona ny tokony atao ao anatin'izy io ny tany aloha dia ny fanjakana ny tompony rehefa misy ilan'ny fanjakana ny tany dia alaino zany fa le fakana ny tany zany dia misy fepetra mialohan zany dia misy an'ilay hoe rehefa hoe pour cause d'utilité publique dia misy lalàna mamaritra an'ilay izy zany ny amin'ny hoe fanonerana amin'ny lafiny araboly io zany mbola alàna fepetra hoe ara-dalàna zao tsy ara-dalàna manana taratasy tsy zany mbola eo daholo fa rehefa jerena zany hoe amin'ny volana aprily afaka ray volana eo apetrahan'ny fianambe resepirina ary isy vizity ataon'ny filoha frantsay eto Madagasikara mazava loatra fa eto Antananarivo renivohitra isan'ny no ampiasainy ny lalana zay isy an'le voakasika tsy ho vita ao anatin'izany fotoana zany loatra le hoe fanaovana azy 4 voies
io le hoe retana hitarina handravana trano io fa ny alohan'le izy kosa ny tantara dia tsy fanadino fa tamin'ny fitonana rajonary mampianina nisy fanaovana ny lalan'iny iny nge natao tamin'le lalan'ny francophonie tafiditra tao anatin'izany satria tsika nampiatrana zany some zany tamin'ny 2016 dia nisy lalana maromaro vitsivitsy zay niarahana miasa tamin'ny Jarotony Sono dia io tsara sotra Ivato ray dia misy ihany koa le hoe rocade d'Andota-penaka dia nisy ihany koa le hoe Ambotry Manjaka le misy an'le ceinture zay lisy nandravana trano tarikaiky ny Dombozy koa farany teo reny dia tokony lalana ny aravita mbola misy ihany koa rano-tapahana mivoaka tanety be eo akaiky ny Pont d'Or zany lalana zany dia tokony lalana vita talohan'ny 2016 na tamin'ny 2016 farafatarany bon nisy antony maro samihafa nindramana vola tamin'ny Exim Bank sy ny sisa ny resaka tsara sotra iny raha mitela izy tany ampanamboarana io dia efa tokony 4 voies fa natao provisoire le izy dia nisy fotoana moa hoe mikatona dia ampiasaina vonjimaiky dia mikatona fa io zany raha ny tena marina io lalana tsara sotra Ivato io izy io moa zany dia voie rapide le izy fa limité à 60 km/h satria ny antony io zany mbola tsy tena hoe amin'ny fahavitany fa tokony mbola misy course ambony misy enrobé amboniny io raha ny tokony izy ary tokony 4 voies raha ohatra zany hoe raha nisy lalana migodana voalohandoha zany tokony iny nisy any anankiray iny eo amin'ny 11 km eo dia rehefa tonga ary ambony ary izy tamin'iny tantara iny zany dia hoe nisy ny fanakisahana atao amin'ny tobin'ny RFI taty ambadika taty nisy an'le apahany nanaovana an'le trano le hoe anaovana building firy le izy asika atao 7 dia sivy vita aloha am'izao sivy vita aloha am'izao fotoana zao zay mbola miandro fotoana ihany koa ny tsinjarana andreo zany ho an'izay efa nanao famandriana dia tamin'izany fotoana zany io zany efa tokony natao tafireo hoe agisakareo ny tiako tenenina hoe tamin'izany fotoana zany hoe nisy ny fahafahana nanakisaka ny apahana tao amin'iny ny toby miaramila ka raha ohatra hoe inona moa no manakatra lisy any amin'iny apahana iny ihany mbola satria za mino fa io dia mbola hitoy ary amin'le trano ravaina tary akaiky ny Dombozy tary ambany ery io zavatra io zany hoe tsy hijanona aty amin'le ambony aty fa iny ambany manoloana ny aéroport sy n'le manodidina iny aho tonga ary amin'ny sapanana ary ambany total ary dia mino fa ho hitarina 4 voies daholo zany rehetrarehetra zany fa io moa zany ny apitso mahita lisy fa araka izany fotsiny hoe ho vita alohan'ny ty le some sy le resaka hoe fampiatranona sadeky fe zany rehetrarehetra zany sa ina no tranga fa raha ny fiazakazana antetika asa aloha dia zay le efa andehan'le izy mijery amin'ny lafiny sosialy dia ahoana koa ny fipetrana satria araka nambaran'ireny olona reny amin'le hoe nindram-bola nazo taratasy fahazon-dalana tamin'ny fanorenana dia ankehitriny nefany ho tonga amin'izany lafiny zavatra zany ho arahantsika eo ny fivoaran'ny tantara fa zay fotsiny le hoe nisy ny zavatra efa niseho sy ny fomba nantanterahana azy dia ankehitriny indray zany misy an'le ohatra ny hoe tsisy alaharo satria raha ny hoe ny fiam-potoana farany dia hatramin'ny talata ho avy io zany no hoe anaovana an'le fandravana raha ohatra ka izay le tena hoe tsy mihemitra zany raha tsy mihemitra le izy fa ho hitantsika io zany ny fivoaran'le izy hoe makany amin'ny ahoana satria maromaro ihany zany raha hoe hatrany amin'ny 300 tafany no hoe ho tratran'ny fandravana misy ihany zany zalahy tsy mahay manisy ndreka fa zao fotoam-pahavaratra ary fasairanana tsy resahana tsony zany le hoe misy olona mbola nindra mbola tany amin'ireo mpampindra toy hoe banque na microfinance iny nanaovana an'le izy dia sarosarotra ihany aloha ny etrehana zany fa ho rahantsika eo ihany ny fivoarana zay ary totra nisy fivoriana resam-pirenena koa na dia atao sa ahoana fandehana ngatsika tsy mivory amin'ireny tsika tokony ao anaty listra tsika fa hoe manino tsika ny voany sa mety tapaka ve ny connexion sa hoe nanino satria tokony ao anatin'le troika sadeky tokony misy fivoriana maika matsy le natokare satria ny sadeky raha ny hoe ilay firafitra ny hatramin'izay ny troika dia ireo hoe ny mpitantana teo aloha dia ny ankehitriny dia ny iva ho hiditra dia zany hoe Madagasikara tavedra anatin'ny troika zany nisan'ny nandehanan'ny filoham-pirenena tany Afrika tamin'ny taorinan'ilay disamihafa natony taorina raharaha ny RDC tamin'ireny raharaha reny dia asa hoe manana satria ny fivoriana tsy voatery présidentiel fa natao réunion Zoom moa zany filazaza raha amin'ny fiteny ankehitriny fa tratrantsy ny filoham-pirenena mbola sahirana jery zay mahasoa Madagasikara fasifazy zany fa sady tondran'izay eny zavatra sanga mandeha ihany fa satria tsika koa ilaina ihany kely mba manala moamy kely ao anatin'izao amin'ny valo sy sasany latsaka efa maninona ny lisitran'le bary mbola tsy mivoaka efa ny teny ny mpanazatra fa amin'ny larbi
amin'ny faharoamby folon'ny volana no avoaka zany herinandro ao alohan'ny lalao voalohany zany amin'ny alarobia no avoaka ny lisitra mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena hiatrika ny lalao anankiroa farany ao anatin'ny fifantsanana amin'ny mondial 2026 zay any Maroka daholo moa nanaovana andreo lalao roa farany dia ny fionana amin'ny Ghana sy ny fionana amin'ny Centrafrique zay zany mpanaraka baolina kitra aty Afrika hoe ohatrany kanina kely ny any Maroka amin'ny herinandro avy iny zany amin'ireo lalao avy satria raha ny kajikajy eo amin'ny lalao 20 notanterahana any avokoa no nde hoe kianja tsy nahazo vakatoavana misy kanina kely zany fa i Maroka koa dia isan'ireo firenena hapetrany mondial amin'ny 2030 so izy dia vakoatra zao izy efa mana misy kianja maromaro efa amboarina ny andrzareo ary tena manaraka dia efa mba makamaka fofona zany makamaka fofona ohatrohatrany ahoany zany lalao amin'ny kianja hapetranoana mondial amin'ny 2030 zany tena efa zany ny olona efa misy mitsinjo lavitra fa nitsika aloha zany mba efa entina mbavaka be le kianja mibary mba hiverina amin'ny laoniny zany le hoe homologation izy inky ohatrany talohany nandaniana vola izy io efa homologué fa rehefa nandaniana vola indray le izy dia lasa tsy homologué fa mihitsy dia zao zany lasa hoe hitadiavana tena spécialiste tena le mianatra momba le tena mahay manara-penitra zao le bozaka am'le manabozaka version 2 le herboriste zany tena mahay tena le nianatra momba an'izany hoe fambolena bozaka ny bozaka manko misy hoe ahitra moa zany filazana sa bozaka ino mazava ny bozaka manahatra ohatrany samihafa vela izy ny bozaka mianatra aloha zany le ohatrany le hoe tena le lavalava kely be dia be fa ny bozaka le mandady satria ny hoe bozaka ny zokon'ny niatra tena malagasy manko zay bozaka zokon'ny niatra samy zokon'ny lakana dia iny zany le bozaka le izy dia mety zekonge mety mahatonga an'izy mety hoe bozaka nandrasan'le kianja dia niatra izy rehefa resy mary avoavo dia mety zany le izy bozaka le mandady dia on'le mandady indray sao dia fandrotrarana indray le tonga to mandratra iny le tiana fa zany tena hoe zay le hoe maninona fandrotrarana tanan'olo dibenarandray tsy satra izy le hoe fofona tena misy mandefa misady ohatra le raha fotsy be nandeha nahandro bozatra moa zany ny ataon'le vary any Maroka na tsy hihinana azy mba mahay fofony ka zay natonga izy zao dia zavatra fa lizika zay tena hoe lasa hoe tena le bozaka mandratra fa tena ohatrany tsofa mihitsy ny rehefa tratran'ireny any fandrotraran'ireny fa tena tataka ka zany rehetrarehetra zany moa zany resahana daholo satria isany vaovao hitranga fa isan'ny tena zava-dehibe teo zany amin'ny resaka hoe fandriam-pahalemana mana mikasika ny raha fifandraisana resam-pirenena zay mahakasika dia zay le hoe inona ny hafaran'io resaka hivato io zany manoloana an'ireo somay satria indrindray manko tsika ity mety tsaratsara vela tsy izy hoe kalma be aty aminay amilamina be sao dia amin'ny fotoana iny hoe misy fandravana trano ao zany dia mbola le mikorotakorotana le rambele dia ny olona manangana banderole le rianany ary nefa ny vahiny andalo dia mety ho gagagaga ny olona hoe Mamadou c'est quoi tout ça c'est écrit comment dia mety or samy maloha le dokam-barotr'olona aloha dia miverina atsika manomboka eto zany dia arak'izay le fampiomana manana anjara fotoana adiny ray ianao mpiaino hiaraka aminay eto amin'izay loha hevitra moa zany tsy dia tena nisy hoe manokana be ny tamin'ity anio ity fa mety misy trangan-javatra mety miseho tianao hifampizarana ihany koa na anaovana androsoanao sosokevitra fanamariana dia fotoanan'izany zao dia fampatsahivana fotsiny riliatiana hoe rehefa voaray ny antsonao dia misitaka ny onja radio ianao na ny vata fandraisam-peo dia na ampidinina ny feoany dia miteny ianao zany dia 2 minitra fitino ndoza tsy izy miarama tompoko manao hoe dia zay zany ny amin'iny 2 minitra tena sitraka ifoana nge mba ahafantarana hoe fa izy ianao miantso satria manapibetsaka ny teknisiana nilay mivaova mikasika an'ilay toetrandro hoe mety misy fiovana ny fandraisana ny onjam-peo any amin'ny toerana misy ianao dia atsarainy zany satria sitraka mihitsy ny mba hoe zato isan-jato ny fifandraisana ao anatin'ity radio ity ny zavatra
efa voalaza tontolo le larana hafahana mifandray efa voalaza misokatra daholo izy rehetra daholo amin'ny WhatsApp plus 261 amin'ny zavatra misy efa nyresantsika foana zany zalahy dia mikasika an'le décentralisation iny ny décentralisation dia isan'ny mamaolana betsaka mikasika an'ireo zavatra raha mahita sy raha miaina amin'izao fotoana zao dia misy an'le hoe akiandriandry io le akiandriandry io zany dia manimba zavatra betsaka ny antony dia izao izy io moa zany tena zareo teo amin'ny mpamatsy vola koa ny tena mahatonga ny hoe zavatra dia tokony anaovana passation de marché dia ny passation de marché zany dia misy dingana maro samihafa maminao ny appel d'offre dia mandery misy fotoana dia mandrapatavitra n'le fotoana iny dia ao robaka ihany zay tsy robaka dia ao anatin'io zany lasa olana be mihitsy izy nefa ny taloha efa ndrasantsika io zao mikasika ny lalana zany tao anatin'ireny ny lalana io moa zao le mahaberesaka be mikasika an'le autoroute sy ny fiarahamonimpirenena ary tokara fahalemana nandalo rasina ange ty andro ty fa iverenantsika ndrefa vao miaraba topo entopoko salame eny ary ngiapan'olotsaina mbola ao anatin'ny travaux de commission moa zany travaux de commission zany mbola tsisy zavatra tapaka fa niatevitra mandeha ny afaka teneniko fotsiny zany aloha dia zao tao anatin'ny fanadihadiana natao sy ny fianona andreo tompona ndraikitra perinasa satria ny staff amin'izao mbola le staff talolony ao miara-miasa amin'ny ben'ny tanàna dia tena hoe faible le commune Antananarivo renivohitra zay zany ho azavaiko io izy raha ohatra ka ilaigny zay mbola tsy zavatra tapaka ho afa constat général fotsiny no resana dalo resiny ty antso manaraka ty miaraba topoko miaraba nanao fa toatra ny ratsy be tapaka foana le constat général fotsiny le resana teo hoe faible le Antananarivo renivohitra faible amin'inona en fampidiram-bola ohatra le PDC teo alohany teo aloha le nodimandry iny paie son âme dia fa nilaza fa tena zara nisy 1% tsisy 1% akory SBB zany hoe ny hevitra trano dia zany zao lafiny anankiray tamin'ny mbola tsy vita le lalàna vaovao tao anatin'ny LFI ty dia olana be io zany tena resaka hoe tena resaka texte mety mahatonga zany satria tsy manana an'le autorité le hoe anao répression fiscale ny commune dia ny olona zany rehefa tsy andohany io eto io dia tsy mandoha fotsiny eo izy dia miana any dia zay nisan'ny esprit an'le lalàna vaovao ndalo resiny ianao miaraba topoko eny topoko manao miaraba an-tenako io tangeny vatona misy zavatra ohatrany hoe tian'le filoham-pirenena mihitsy hoe zany manao zavatra ohatran'io satria tamin'ny rajonalmoatianina tsy fantatro izy antony hoe nanomezany azy mara mihitsy rehefa teo ampamitana mifanondrana hoe anatana moa zany amin'ireo marany gardena azo sitraka izany ny tany teo tonga le filoham-pirenena dia fototra daholo ny tany nomenany marany tamin'ny rajonalmoatianina zany dia hoe itindray zany ny tanky lay atao hoe tetikasa filoham-pirenena moa zany dia ianao zay rangara ihany dia tsy ahita hoe aria no mety amity fa reto ahy efa ohatr'izao sady tsy maintsy tonga dia hoe tsy maintsy manitseto ty fa le aria iodiny dia ohatrany hoe saty zany sady resy manokana mihitsy azy evaoa hoe andriamatofoloha zao nge mahazo anay amin'izao zavatra atao zao ary io nefa ny dia ohatrany hoe rehefa misy zavatra ataony dia maimaika foana tsy misy zavatra ny tena mandeha araky ny fanadihadiana hoe maharitra tokony hoe mety amin'io ry nanaovana antiety fa tsy mety amin'io dia ohatrany hoe mampidradradratra n'le olona dia ohatrany fahy lay tonga manjakana iainao zany ny totenena zany zoatra izao koa hitanao hoe telezaty mandeha ireo mpanohatra ireo député izay lany amin'ny anafany amin'ny radio rahavavonareo samy hafany dia manevhevitra hoe tsy misy éclairage public tsy misy ny firetan'ny rehefa ny manana ny ola iretan'ireny nampandroa an'ireny diromaty reny dia nanjaka ny tsy mandrea-pahalemana dradradradra zany ataoko hoe mpanohatra zany mieritreritra zany fa za mampienina fa maninona ny ola izao sika eo anaty an'izany fanomairana sy fahafantarana ny zavatra misy zany
tena tsy mety ane zao hoe manimpilerina tsika iteny tavatavandany tsy mety vao ohatran'ny ataon'le tonga fanjakana hoe lamosy tsokatra fotsiny zany eno zany razo lamosy za zany tena anteny hoe mbola misy any manera tokony mieritreritra ary zareo mbola manohy ianao resako teo mikasika an'le commune hoe faible le commune zany eo fampidiram-bola nefa ny asa zay tokony atao namresaka investissement be dibe resantsika teo mikasika hoe namborao fotsiny amin'ireo arrondissement reo dia tena problème ombatika izy ihany koa dia le hoe miteteran'ny lalana ny vola tokony hiditra eo commune hoe mitsena eto amin'ny Tananarivo renivohitra tokony ampiditra amina milliard zara raha mampiditra tena 300 millions enonao zany 180 millions ariary zany par mois dia hoe tena possible ve zany amin'ireo tsena be dia be ho any amin'ny efapolo latsaka kely raha ny tsena eto Tananarivo renivohitra zay fotsiny vola ampidiriny eo nefa nisy ampivarotra mitombo ny antony maro samihafa mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana mitombo isa nisy ampivarotra taloha raisindray ianao miaraba tompoka dia manao ahoana tompoka fampiaraba dia mifampiraso dia mifankaty dia mifamela réciproque ny fiainana ele hoe vitsy miditra an'ireny mijery ny zava-misy dia mihaino radio dia ny zavatra omaly dia commententsika androany dia ohatr'izay foana tsika zany dia ny anany efa tsy izay no andaniako ny crédit-ako satria efa io alohany eo dia jereko izay ataony dia amin'ny fotoana meny amin'izay le fahefana ho aty amintsika tsy izay no mavoatsika zany ny fandiniako azy hoe mandritry ny efa-taona dimy taona dia manao commentaire sy manao porapo amin'le marina fa hoe tsy tiana le zavatra teo dia commentaire dia hitanareo izay no natonga namproposé an'le hoe aloha izy io telo taona dia tsy zakan'le olona zay hoe iza ny aritra an'izay dia rehefa tsy aritra dia asoro raha manana hery amin'ny hery anazy midina an-dalambe tsy be ny basy mafenisa be be dia be ny pepetra vao mafenao mavita an'le 2009 ohatrany mila volo zany mila fanentanana mila fahasakina fa rehefa tsy ampiery dia tsy maintsy mitady hevitra hafa dia zao le toen'le zavatra proposition na hoe tilitaona izy tsy mahazo milatsaka tsony dia misy anazata eto miteny izy ny hitanareo ihany toetrany ovain'ilay rehefa fa izao rehefa tena miaritra tsika telitaona mitambatra le antsika tsy manaiky tsony tsika amin'io niny natodona niny ty atra vao manovra ny ozy dia tsy manaiky tsony tsika satria ampy zay deux mandat akoatran'ny efa miteteza mitefa netiny zay zany hoe sady voaty izy voaty dia lalàna misy nahalatra ny natokavany teo ninona zay aloha ny lalàna misy io ina ary lalàna ho ampiasaintsika io raha samy tsy mianina zay aloha ny eo dia mipetraka amin'ny plasy mahoentiny tsika izy mpitondra tsika hoentiny dia zay zany anazy solution hoe aveloha zay dia mitambatra le anina dia tonga am'izay fotoana menan'le hoe safiditsika dia zany hoe vela malalaka zany alefa baolina kamely foana zany izy ataony eo mety foana miaraba tompoko miarabe allo mary salama tompoko sokiala vetitosy ny zavatra marina dia izao inona raha zavatra nataon'ireo fitondran'ireo ka tsy nitoeriny malagasy ny antony dia izao zay zavatra rehetra tao tsy misy etude tsisy fanarahana tsisy inona fa zay capricen'le président vao mahita fola izy dia niteniteny foana dia migoropaka amin'ny tantaparay manontolo hoe tsy mahazatsy teny président tsy fampiarahana vahoaka tsy fampiarahana olotsaina fa izy moa manolotsaina mpanolotsaina fa sy mpanolotsaina manolotsaina azy dia normal be raha zay zavatra rehetra tao tsy mandeha amin'izay tokony hisy satria ny niveau d'étude angarainy aloha tsy fantatra hoe manahoana asa ny CV ny tsaiko fa ny olona manodidina azy nefa krapy daholo dia izy nefa tsy maharaka an'izay normal be raha ohatra ka tsy mandeha firenena satria tsy misy étude tsy misy ninonina nandalo ty revaty jerela sady le tany toto zavatra tsy mandeha amin'izay loany tsy zavatra mandeha amin'izay loany fa tsika malagasy mihitsy mila tonga saina mila manafaka Madagasikara amin'izao fanjanahantany mahery vaika izao tsy ny tany ihany voazanaka fa ny saina ny rehetrarehetra voazanaka mila afahantsika izay fa raha tsy afatsika izay tsy vitantsika manafaka Madagasikara mbola sarotra ny andro fotsika zay va dia misaotra zalahy ndoary
Fa tsika koa mila tomboka amin'ny tsiraraha io tsika raha vola regny ohatra mbola tsy tena mety foloka mihitsy mampiasa ny ty ariary ty ohatriny ty 15 000 hoe 15 000 ariary ve 15 000 francs aive ia tompoko Meraba top radio. Manahona ianao e? Zao lava ty andranomena ihany. Manahona ro any? Malaza salama io tao loatra ny rehetrarehetra ihany. Zany zao zany. Malaza zany amin'izao fotoana zao le mivovoa. Io fotoam-panjakana zany zao mivovoa. Vahoaka koa mivovoa. Dia ny famerana miandry an'ilay pitiky le taolana mivovoa zany izy io fotoam-panjakana. Ka raha fampansoratra amintsika zany ny andrano ny amoa tsy maintsy atao dia mila olona tia tanindrazana masanjoro manatsara ny jirama io satria izay ihany no ahafahantsika manangana orinasa goavana ahafahan'ny olona mahita asa ialana amin'ny voafôry zao insécurité zao fa raha tsy zay dia mbola ohatry foana ihany tsika na afaka 20-30 taona fa dia fampinana toerana eto fotsiny isanisaky mandeha. Dia manarak'izay rehefa mandeha tsara io jirama io ka misy orinasa maro joro eto dia mba be ny olona afaka miasa dia mba hiadina fo amin'izay le karama farany ambany mba ohatrany any Benin sy Côte d'Ivoire sy Sénégal mba hoe any amin'ny ekivalana 150 € any mba karama farany ambany eto amintsika fa raha tsy zay tsika tsy ho afety mihitsy fa dia ohatr'izao foana fantanao top radio ary zany rehetrarehetra zany no fameno daholo ka ny antso malalaka ao foana zay mbola mety tafiditra sy voninao dia raisinay ianao miaraba tompoko fa fahondray ny antso malalaka. Allo manao ahoana miaraba ohatrany misy fampitana kely ty resahary ty tovitovy amin'le hoe le tanora io zany avelo ifokarangony avelo sototoka fa hoendry ihany reo rehefa lehibe ohatry mantsy le teny le davita kely teo raha hoendry ka dia reto fa raha mikitikitika anazy eo nareo dia vonoiny eo na ohatran'izany dia mitorezany ihany le ataon'le filoam-pirenena avelo izy ana vedina teo fa kitikikina mihitsy raha tompoko misy eritreretina sy sainina daholo inge zavatra misy rehetrarehetra fa iny kosa aloha afaka anaovana fanamarena inge tokony fahalamana hoe le projet indrindra fa hiverina fahalehibe resany hoe projet présidentiel ny sasany amin'ireo saika misy problème be tsy mba problème kely fa ingeza base toliara problème tanamasoandro problème autoroute problème iny tena tsy maintsy isy amorona tononkira amin'io ihany téléphérique problème flyover nanahirana bele izy eny tompoko manao tompoko izay anao manao any ratsiratsy kely fa nahoana indray no any amin'ny toerana ratsy be nao miantso dia ratsiratsy be le fifandraisana ndao indray ato ambadika ato aloha ary mandroso ianao miaraba tompoko salama tompoko radio salama ndray salama mba momba le tamineny ivaty any fangamo rehefa tamin'ny fanjakana tsy azo fanjakana laina foana iny na fotoana iny na fotoana ina zay mihitsy zay lalàna isany lalàna e na ny trano ipetrahafony any rehefa hoe fanjakana ny tany dia manorona tanao ny eo ambony dia fanjakana ve zany tsy afaka mandevitra raha hoe mba misy masoa vahoaka satria ny tany efa lasa solosan'ny karana mantsy efa tsy fidiny dia mba boaka madinika reo zany nongotana hoe dia hoaizy izy na dia ihany ny fanjakana raha ny tany dia tsisy maromaro tsiraifa lavaka ao ataon'ny fanjakana zany le izy fa dia hoe tonga dia didiko felehibe tsy maintsy miana satria amin'ny fanjakana ny tany fa hoe diso zany le vahoaka etrrehetra raha misy ray mpianakaviana 200 zany dia miaraka mivady aman-janany dia hoaizy ireo olona ireo anaty isandreo eny efa tsy manana zany tena ohatrany navaky fo mihitsy rangaly le raha masony le raha mate mba azarotana ny tranony mba teny atsika amin'le fanjakana kosa zany raha mbo misy maromaro tsiraisany na dia mba zereo le masinika zay fa makasitraka top radio daholo satrandritra tompoko
le cas ivato moa zany le hoe tsy mba misy dinika ny fanaovana mihitsy ohatrany hoe teny midina fotsiny zany le mandeha raha izay faharoa ndraisan'le olona toera hoe ny tombontsoam-bahoaka nge ndraisan zany nge nahatonga an'le tanamasoandro teny ambotry manjaka ny findra toera-kafa iny satria ny tany toerana de ahoana de fambolena sy ny etsetra ve zany de ao manoloana an'ity zavatra atao ty nefa ny betsy mitatatra zany de isana nantantarana zany hatramin'ny fahampanjaka zany satria zany de miatoka ny ady amin'ny mosary teto amin'ny alamanga tamin'ny fotoanandro de ny findra toerana izy de any toerana ndray koa mbola misy olana am'izao fotoana zao vokatr'le hoe tsy nivadiky tsisy le étude fa lasa ohatrany hoe makatsy de mifindra roa fotsiny fa tsisy fanadidina miloha ina mety fiatraikany amin'ny sinsy ohatran'izany le mitratrana be base toliara de ohatran'izany koa io resaka autoroute io nge mivaovao foana le tracé ao anatin'le izy iza zao nijery fahita lavitra tamin'ny mpiaradia amin'ny fitondrana tao amin'ny maly de nisy interview natao olona misy fokotany nisy tompona ndraiky teny amin'ny commune taloha de hoe tariny tracé an'io de efa mba nijoro mifokon'olo le tanimarinay de lasibatra ao anatin'ny de lomana raha mafindra ary atapy tanety de mifindra kany atapy tanety le izy tao anatin'ny dinidinika de ohatran'izay le izy de le ivatony zany hoe mba tokony misy fampiresahana amin'ny fiaraha-midinika ina mety mahatsara mazao de ina le tery ombririnina ry zala de misy vady hoe ny zana sy ny reniny ao anatin'le izy manabotry sy maninona mamizakany reny ndao anao e salama fanesanana kely ngamano ataoko efa hitanareo hoan'ny ray aman-dreny de hoan'ny ray aman-dreny vehivavy moa zany tena iresahako e am'le mananjanaka kely tony am'le mpanolanolana io koa zany tena matona le fomba fitafy ampanaovitsika le zanatsika mihitsy misy tsy mety fa omaly nandeha de tena mahita andrezona kely mandeha mianatra reny de tena miny jupe kely ohatrany hoe manitinitiny e de nanle natsikaitsakaitra am'ireny ainareo tsy zavatra efa mirongatra be zava-madimelo ty manitatra sain'ny olona ka de fanetanako e mba ampanaovy akanjo motina ny zanatsika de manarak'izay ahoana indray ty fandravana ty izy naivora olodinina amin'izy io mba mijoro ianao mba miady an'ireo olon'ireo mba miady ho an'ny mba mediva ho amin'ny fanjakana aloha hoe mba hoana zon'ireo olon'ireo ina fa afaka manao an'izany ianao de mba jereo de mba milatsay ianao eny mba ina sositevitra ao ataonao amin'io zay mazotoreko iny ary mazoto amin'ny tranga zavatra ohatrandreny nge zany io moa zany hoe voatonona le olona to satria izy ao anatina commission anatandriny fa zany nge nisan'ny ny olom-boafidy ihany koa ny olom-boafidy satria redevable amin'ny poniny izy de zany nisan'ny tokony hitsorona ihany ko ohatrandre trangana insécurité ahoana tena hoe ny olom-boafidy hoe misy resaka lalàna mety mahakasika lalàna ve le izy mety mahakasika inona le izy hoe tsy ahafahany etsiny aroa mihetsika de zay le iverenana ohatrany ka anatanarivo renivohitra hoe le eto de isan'ny taratra le hoe centralisme le hoe tena any amin'ny fanjakana fobe dolo ny fanapahan-kevitra ohatrany eto tanarivo de ao analakely dolo ny fanapahan-kevitra amin'ny zavatra atao nefany misy zavatra tokony zay inona ary ny asiana le hoe délégué au maire eny amin'ny arrondissement raha ohatra ka tsy marina fa misy attribution omena an'ireny fa amin'ny ankapobeny fampandehanan-drarano betsabetsaka fa raha misy le hoe asa tokony atao maika hoe maninona tsy mba hodotena fitaovana zany izy e de mba misy any hoe service technique any anivon'ny arrondissement mba manao ny asa maika izy tika de isan'ny miresaka an'izany hoe ny décentralisation io raha nga tena aza atao ohatra ny mividy ny lohany ianao de matahotra ny voamasony fa tokony alefa io fa mahavaolana betsaka misy an'ireny hoe petit travaux mba tokony vitany eny amin'ny arrondissement manapitapina lavaka raha lalana any amin'ny lalakely manao kurazana canal sy ny etsetraetsetra zavatra tokony ho vita any zany hoe mba mety mahazo mety misy logistique kely mba omenany eny amin'ny arrondissement zany fantatro mety hoe camionnette de mba mety manana fasika izy manana vato kely karaha avion izy mety manana mba hafahany mety hoe mba fuana goudron zany mety tonga eny de efa mba disponible eo de vao mba ohatra totondro ny lavaka de efa voatapina raha pitso raha misy ihany koa reny sikoly zany zao resahany hoe ahoana ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena hoe ianao zao vatina sonitry ny tany isan'ny hoe nahazo tombontsoa tao anatin'ny sekoly ianao ve zany de mba afaka mitondra anjara briky ianao ao anatin'le izy nefa ravoravo tanana ny olona satria fa zatra le hoe ahaka ny fanjakana ve tsy ianao an'io
nefa ianao mba tena hoe nahandoko an'le tableau noir fotsiny ao anatin'le école tokony mba vitanao zany ianao hoe dia andany loko ray boaty raiky lao ohatra ao anatin'le izy hoe laora angamba mba fantsara za dia isany nanovo fahalalana atao anatin'ity EPP ty za no tonga zao dia tena hoe mba hanao valim-babena mba handokona tableau ray fotsiny ary tableau noir tsy eo amin'ny fotoana ianaram-pianatra fa rehefa mba fotoana le vacances kely reny zany na grande vacances io na ren'le hoe fotoana mba mitsara kely ao anatin'ny 2 semaines dia mamto dia hoe mba mamaritra hoe ty karazana hoe boky nandraikitra fotsiny ny commune na raitra tany ohatra hoe zao arany rehefa andoko hoany dia loko mainty amin'ity ny référence ny loko dia tsy hoe mividy atsy afa ny référence ny loko ampiasaina rehefa tableau noir raha ohatra ka andokony ihany dia tsy maintsy lokon'ny commune tsy hoe le mavo sy manga reny efa misy code couleur dia zany efa manana charte zany 2 couleurs dia reny no ajain'le olona manatanteraka ny asa fa tsy le olona koa rehefa manano fikambanana ao alizy dia hoe azainy nanao tsitsy so dia veriny fahafananany io mba heriny kisa tsy zany manao fotsiny ianao mba mitondra anjara brique zay le hoe olo-pirenena zany ngy tsy ampitsony am'izao fotoana zao vokotriliana zay le tratran'le hoe mifantoka ao anatin'ny sainy maro am'izao fotoana zao le hoe misy fanjakana anao anio dia atao fanefa le fanjakana tsy misy fanjakana ve raha ihany fanjakana hoe fanjakana fohy be endriky le démocratie resaka décentralisation daholo gne zany hoe zao anay ety tena anjeran'le sekoly tsy vitana olo tokana zany fa tena tsy zaray ny fahefany io raha anao zay le etsika koa république hoe tena raha manana l'izy dia ahoana no ahafahana miaina an'izany misy lalatsainy zany dia tokony faritana l'izy fa zany mila resaka leadership zany mila leadership zany ary alefanay l'izy nge zay nge tsy mahidy an'le hevitra mety mahatsara resanay l'izy ahoana misaotra fanana anaray fikaroana manatoko ty momba ny hoe fitondrana sony amin'ny sony zany mitovy amintsika malagasy any ny fanjakana ny tokony tany fa rehefa misy ilany sony toerana zay hipetrahany na ampiasain'ny sono zany ka misy fonenan'olo eo amin'le toerana dia manorona trano mihitsy izy ero hoan'le olona hoe hoesorony eo olon'ireo fa findrariny areo zany hoe efa misy toerana voahomana ho an'le olona zany dia ohatraotr'izany zany ny fomba fitondran'ny olona dia fitafitsika raha hoe fa maninona sonono mandrosony trano hoe rehefa tena ilain'ny fanjakany toerana iny dia manorona toerana hafa mihitsy izy eko hoe tsy manara fotsiny amin'izao fa trano misy teo dia trano mbavana zany dia misimbany misy trano vatanan'le olona misy fomba fiainan'le olona zay vo hoe mifiran'le olona zay vo afaka manao zany fa ny atika zany tonga dia zeva rakotsiny tena hoe ilaina maitsy fampatonga farany taona tsy minona reo afa tsy maintsy misy fivana fampitsony eto Madagasikara zay zao afantsora petrotra zany izy hoe tam'le hitanao le produire le ray tetsy amindavamama dia naorina ny trano le fianakaviana efatra amin'ny valopolo dia mitsofoka ao anatiny eo zany le izy mety ohatrotra an'izay ho fa za tena mbola ho avy koa ny eto Antananarivo misy an'le tetikasa anadiovana sy anaovana an'le canal tena curage be financement banque mondiale io bala resaka avitra hoe iny Besarety amitony mahazo antsika mandeha nosy makantony betsaka aloha miala ny trano mbola betsaka noho ny any vato any izy sama efa mba ilazana meloa ihany asa zio fampiomanana zio fanatanterahana zany fa io avy tsy oely io zany tena nefa le zao rehefa jerena hoe ny tombontsoa any Besanary no jerena satria zany dia verina fa hovaolana amin'le hoe fahadobona rehefa avy ny orina zany le rano miandrona amin'le tanàna iva zany hoe lasibatra foana Besarety any Ravoangy iny akoron-drano atsinanana ny rano mahery aty atao madinika centre aty any Ramanala ireny zany dia hoe misy zesany le atao eo any amin'ny 80 kilometatra any mana igny le alavan'le zavatra voataoro zalahy avabe zany hoe rano misitraka tombotsoan'le izy le betsaka fa ny voakitika ao anatin'le izy dia tsy haiko vitsy tseko aloha zany le fandehan'izy fa zany aloha dia sady mila serasera zany mila inona fa ny résistance au changement tompoko dia tsy mora sady avy ao anatiny eo ny avy any ivelany eo dia eo zany tsika mahita izy ihany koa fa mbola horaisina ny antso rehefa vonona aloha tompoko betsaka nandray anampy kely an'le fanazavana zao fa lasa mifankaha
ala mantsy raha fa tsy azo le resaka tsika nge samy tian'le fireneny za koa tsoroko fa za tsy tiany fitondrano fa manaja an'io alo voalohany eo satria le hery tsy mitovy rehefa miady zany misy ady atao dia jerena aloha ny heriny teny fa raha oentiny fofotsiny sy ny anna potika fotsiny reny mazony a dia nitiky tenenina hoe tsika zany amin'ny fotoana tokony tena tsy metika tsy manana fahefana tsony tsika ratsy amin'ny fifidianana indray na tsika tsy mahandry an'izay dia midina an-dalambe zay tena dia mahitsitsy be zay rehefa midina an-dalambe nefa tandremy tsampinisy normalna be ny général taloha reny raha mandefa lacrimogène zay miaro an'ileo fitondrana io rehefa tsampy misy an'ileo olona midina an-dalambe dia tsy maintsy amparitaka satria maneligelona ny hafa fa zay tolona misy arisiteto ka mahampy misy zay le hoe sy be ny basy misy nombradidiny io dia lasa basy iny ka safidy roa ihany na tsika hiaritra na tsika hikapa hikomente zay zavatra ataon'le dia izy nge efa hita fa zay ataony io ihany PGE-ny ataony izy aloha nge dia zay tiany ihany ataony fa izao raha miaritra tsika tsy mora le izy tsy mbola fantatra le izy hitanga mandritra ny telo taona fa izao zay le hoe mangina fa za hiady ho anareo izy ary izy ny ataony ihany mivaly aminy jereo dia zavatra ataony tsy mety oatra satria ratsy tsodrano ka izao vaolana miaritra dia rehefa miaritra tsika dia tsy manaiky tsony rehefa satria tapitra mandaminy telo taona dia hoe ile anao mivay tsy manaiky tsony tsika niny tsy tanga niny tsy dona fa raha vo tsika zao mahatoraky tsika le torapo dia lany heriny rotsika dia lasa manaiky amin'ny fotoana tokony anyherina ohatra zay nanana papevazay dia niketsika ihany premier tour dia vita dia niketsika dia vita fa tsy fahamarinana dia nikeny tsisy manohatra amin'ny fotoana tokony anyherina tsy manohatra dia zay le na le vaholana teneniko mialatsinga hitaka tsy mety am'sety fa samy tady vaholana tsika satria samy tompony samy miaina samy tsy makasina am'le zava-misy fa zao ny solution aloha zay zany le samsam andao ndray aloha tsika anaraka anreto zavatra mety mahasoanao reto aloha satria ilaina ihany no mizaran'izany indrindra fa mivany fotoana toy izao atao zatsy izy faritra manerana nosy lehibe ny tanàna tary nisy namono taty amin'ny faritry Nalamanga tany amin'ny districtna Kazobe le nisy be ny tanàna nisy namono tamin'ny fotoanandro koa dia nanaovana opération dia lasa ohatrohatran'izany foana zany izy dia eo zay nonona mametraka fanontaniana satria ekinan-javatra betsaka ka nao averina ary ny fifandraisana amin'ny Komoro io misy lafiny anankiray eo aloha zany lafiny ara-ekônomika hoe iboe ny vakina karatra Analamanga dia isan'ny misitraka tombotsoa amin'le fivezivezen'ny vokatra mandeha makany Komoro zany amin'le manao exportation amin'ireo vokatra ilaina any Komoro zany ohatsy fa ombadika le izy ihany koa ane fa raha ohatra ka hoe ny fipetraky le fepetra ny raisiny hoe mikatona aloha ny resaka kolera sarotra be ninona fa zao zany dia hosokafana le feo amin'ny fifandraisana io fa noly amin'ny 24 avril ho avy ty tsy maintsy alaminamina daholo aloha ny tokotany sao dia anahirana hoe sanatria ka tsy ho avy eto ny président Komoro io nge mbola resaka hafa ny amin'ny Komoro sy Mayotte satria Komoro dia isany hoe Mayotte dia tokony isan'ireo nosy mandrafitra n'le Komoro dia io moa zany lasa hoe nisy lasa département frantsay i Mayotte dia zany zao mbola problème be dia tsy maintsy zany nefa mba manao pimaso amin'ny endrika hafa no amin'izareo Komoro i Komoro sy Madagasikara dia misy fifandraisana ara-tantara toy izany koa Mayotte sy Madagasikara dia tena misy fifandraisana betsaka ara-tantara tamin'ny andron'ny fahampanjaka tamin'izany fotoana zany tsy idirantsika zay tsy iverentsika zay fa irisana fotsiny mikasika ny rarahany Komoro sy ny fipetrahany ray sy namakasika an'izany dia hoe eo ihany lafiny ara-toekarena fa misy antony lehibe io mikasika an'le hoe amin'ny lafiny diplomatika satria dia isy ny fampiatranao Madagasikara ny voamera ny ranomasimbe indianina amin'ny tanterahana fa 2020 ny volana mai avrily ho avy zao zany fafaka roa volana eo zany ray volana mahery zany ray volana mahery ny sarisary zany zao misy mitomay hitodika kokoa any amin'ny fiomanana sy fanomanana ireny ny fitondram-panjakana ho avy ihany koa ny any Sadeka ny any amin'ny volana aogositra dia zay dia somary mitoditodika any amin'izany dia izana fiarahana marina mety zany sitrakay zany sitrakay sy telona endra tokoa manahoanao inona ndray zany trano ravainy eny aminareo zany inona ndray zany trano ravainy eny aminareo zany
amaly ny babita kely fa mahalasasana ihany ny zavatra faran'olona dia maniratora olo ary zavatra teneny eo dia ohatry eto amin'ny fahatarantsika tiatsika lehilahy ireo dia matonga any rabe dia hita mity misy maniratsy dia iraha misy teny satria olona hoa eto tsisy miteny hoe miraha ianao iany rabe na misy tonao manakiany olona hoe amizay zao iany rabe hoe vovo dia manakiana zany dia raha amin'ny davida kely zany dia azako zao satria manakirany andra vila fa lao izy petraka manika deny ivoeto zay rana ao hoe ohatsy dia zava-avitra ambara ny tiatoto tsisy miteny hoe lainareo manao gazety na izy raha tisy miatsika manao hoe miraha iany rabe fa tena miteny fotsiny olona ary manakikana zavatra tsy mety zay ny atapanohatra le matonga ny atapanohatra dia manakikana ny zavatra tsy mety ataon'ny mpanjakany ary raha mety ary ataony dia manana ezafa lo izany mpanohatra zay ny atapanohatra raha tsy fantateo ka enao teny lava hoe enao iasy izy lao izy meo manitany zeny ivaiko raha ohatsy izy za teninao za fa atapanohatra mihitsy ny manakikana ka zay mihitsy ny mampanohatra mpanohatra manareo sy andra zay alors teraka manita veny izy baiko fa ireo atisy miteny mihitsy na manambara mbola tsy raha eno any na naterapanohatra extrémiste aza tere lehilahy ianao iandra vela miterany isy miteny aza fa asa mpanohatra manakena ny rehefa zay satra manatitra azy ao tonga dia raisana inatso manaraka raha le fanoherany koa manko mbola tsy mampitevitra koa ny indray ndao za tsisy salama ohatrany hoe zona rosy any aminareo fihinanangady minamina daholo momba le hoe miasa kely belaky lotsy raha anao a dia agnitovy lozanombo atao andro fiterinona eto fa tadidikara fa tika ny veriverenzy ny olona amin'ny zavatra hafa dia manao zavatra hafa tika zao io amin'ny insécurité sy ny karazany ataony mamahy be io dia lenareo ka misy zavatra mivoaka koa na ny fierana trambo any misy zavatra mandeha foana ny fierana trambo any amin'ny fierana mpiara-manidina any zay foana io asa zay tikara mety mifongana mihitsy ny areny eto Madagasikara ny raha ohatra atao anatin'ny dimitaona misy karazay zavatra tsisy olona hoe avela io zany mandika lalapan'irena na manao foana manambany vahoaka manambo vahoaka tsy azo avelo zany tsy azo atao pesapetaka eo zany tenkely fotsiny le ianao dia mampitsingidina anao anzay matofo loha vava tsy avona kely ohatran'ireny mampidindina anao ka tsy amiko tsisy etadamo zany aloha olo fa miany tika dia tika voatranaikitra mandeha foana ny zavatra ataonao dia iza ny andova le fitondrana aoriana zay any eny le izy tosika miala izy afaka any amin'ny 2028 ny tika dia iza ny paripatonga 2028 anao inona sisany talvelo zay le izy fa didiny mpanao politika mitadiny fomba anasorana azy ao raha fa tsy mety ny ataony tsy eloka amin'ny manala azy eo rehefa tsy mety ny ataony fa ny akalany analalany olona azy rehefa tsy mety ny ataony fa ny olona ery vato ery kosa ve maninana andreo asoronao nefa le zavatra tsy ampiheverana kely ohatran'izany zavatra ny afaname solution dia olona aitsio ary amin'ny maramila ary le izy dia tsy afaka tsy miala rehetrany ohatran'ny resaka mona sy mareny eto any hoe le capacité de négociation mihitsy ny tsy hanana letotondra tsy hainy mifanaraka amin'olona tsy hainy le fampiresaka tsy hainy mifanaraka amin'ny mpanohatra fa le olona endreny ambaniny indray avy eo rehetrarehetra manao ny zavatra daholo izy ray manontolo ndray manambanimbany ohatrany hoe daholo dia ohatrany io natao dia zetriny ataona atao le minisitry ny fanjariana hafa sy le tsy haiko dia maministra Gérard moa iny moa dia mitady le place mio misy remaniement dia atao fotsiny le maleraly le olona dia izy manjaka dia netiny ataony sy ary le fomba fitatana rainy amin'le filoam-pirenena daholo mibady an'iny nefa tsy ao amin'ny ministra amin'ny mpiala na tsy ala eo rehefa kelikely zaraha dia alo batenenina mahita le
makasiraka manahoana any ambadikany raisina mihitsy ianao ko fotoana itenenanao zao dia andao zaty izy tompoko manao any alia eny arika verina amile resako maly resaka suprémacisme le fitena fa tena fa suprême ry zalary ao zay no mahatonga anazy manao an'io tsy rarahany ianao ze tiany ataony tsy mila nihevitra ao izy miazy ihany izy ihany ny marina ze tiany ataony atao eto amin'ny tanàna iza ny nanao an'izay mpanjana tany ny frantsay diseny frantsay za zany mbola aza adinitsika mihitsy hoe frantsay olona io na inona argument inona teniny frantsay njarainy io any tena mampalahelo amin'le tantara de zay malagasy ka ampiasainy anjakazakany eto amin'le firenena de le malagasy ko manao tsinitsinina le praimona sy le praitandrazana aminy le malagasy mitovy aminy mampalahelo ny mijerendreny olona mandoalika amin'ny tomany reny tena mandoalika amin'ny tomany fa horarahiny ve io zero sara mandriza moa le artiste tany anosy be saritiko le anaranjara iny le nandoalika mba avoiny iny dony fona présidence iny nandoalika angana sinisira tsy asinisira ianao satria nahoana lohana mpanjana tany de resaka hoe projet présidentiel nefa le zavatra tany nefa zavatra zero sara maintsy zero zao le ino izy teo ino ty transport par câble téléphérique io miantona eo zero le train urbain io miantona eo le tianao tenenina aminareo zany de zay le lohana mpanjana tany zay ze tiany atao ze revireviny eo zay ny zavatra tanterahany eto izy tsy miraraha ze fampisoanao izy tsy miraraha ze hevitra ao zao izy mafy be izy matanjaka eto amin'ny tanàna ze tiany atao toy izy ty avy eny Tsimindrano teo randry avy eny Tsimindrano mivoaka ihany eny atatsika zay le mpanjana tany zay mangalatra rubainy ny fanananao toy izy davita hoe manjinona aloha marenina aloha jesosy mbola makafiana ianao rehefa avy eo manao tompoko iny re tompoko allo salam mankakely ty zany ny lohatenyty hevitra ty de